Miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy ilay tompon'izao rehetra izao. Misy souvenir ratsy izay tsy mety afaka atao tsaiko. Izay indray ravana ny lohatenin'ity vidéo manaraka ity. Asa ianao rehefa tratran'izany hoe misy zavatra tany amin'ny lasa tany, mety efa taonataonany maro mihitsy na mety voaingana, dia efa ohatrany hoe ny famelahana, efa nalamina, efa nezahana hoe adinoko ranorakazana sy ny ohatran'izany, fa rehefa misy flash tampoka miverina ao anatin'ny sainao ilay izy dia tsapanao hoe mbola tena marary ianao, mbola tsy vitanao no mikontrôle an'ilay izy. Ary izay no resantsika amin'ity vidéo ity. Raha ny tena marina ny saintsika dia afaka ny atadidina ny tsara na ny ratsy izay tsy eo tany amin'ny lasa tany, fa matoa ilay izy mbola tsapanao hoe mbola misy fiantraikany hatraminao ihany hatramin'ny ankehitriny izao dia izay ilay resantsika eto ilay hoe tena mila fanafahana ianao ao anatin'izany rehetrarehetra izany. Ary ny endrika isehoana dia tena amin'ny fomba maro isan-karazany. Hitanisa ohatra vitsivitsy aminareo ohatra zao hoe nanala zaza ilay vehivavy, dia asa rehefa mandalo amin'ilay hôpitaly izy na rehefa misy zavatra miseho tampoka dia miverina tampoka ao-tsainy ilay izy nanala zaza, dia tonga dia daonina, tafalatsaka kely izy, na dia efa nibebaka tamin'ny zavatra iny ary dia latsaka indray ny ranomaso. Dia tahaka an'izany koa ohatra hoe nisy fahafatesan'olona tena akaiky ianao, na koa hoe nisy olona nanao fanararotana ara-nofo anao tamin'ny taloha, dia ilay fanararotana ara-nofo efa tena ohatrany hoe ny famelana, efa nanaiky mihitsy anao hoe ok rangahy mivita rangahy zany fa rehefa miverina izy dia tsapana hoe ohatra maloto ohatra tsisy lavana, na koa tonga anao dia tezitra amin'ilay olona nefa zavatra efa ny famelana rehefa misy an'izay hoe flasy miverina tampoka anatin'ny sainao izay ilay izy. Na koa tena resaka viol mihitsy hoe na olan'ny olona ianao, na ihany koa mety hoe violence, zany hoe nisy herisetra izay natao taminao, nisy ady izay niseho tany aloha tany, asa adinao sy ny ray aman-dreninao, dia ny vonoana ianao, tena ny kapohana ianao, ny kendainy mihitsy ianao angambany, dia izay ilay izy nanan-kentanao izay tsy afaka ao anatin'ny sainao mihitsy, nefa efa firy taona ty aoriana. Dia rehefa misy flasy miverina kely ao an-tsainao ilay izy dia tonga ianao dia lasa ohatra ny rongotra be zany, tonga ianao dia tsapanao mihitsy hoe maloka tampoka zany ny andronao. Dia tahaka an'izany koa mety hoe resaka caractère sexuel ilay izy. Indraindray mety zavatra nijerevanao caractère pornographique tamin'ny zavatra isan-karazany, dia isaky ny tadidinao iny dia tentation manko izy io, dia tonga dia lasa ianao tonga dia mahatsiaro dia tsy tafapetraka mihitsy fa te hiverina hijery an'iny zavatra iny indray. Ary izay mihitsy ny fomba fiasan'ny fakapanahy. Dia volo manafika io ravana fa tena mila mitandrina tsika, dia volo manafika io mitondra ny fahatsiarovana samihafa tany amin'ny lasa, fahatsiarovana ratsy entina amitehana ny ankehitrininao io. Dia tahaka an'izany koa mety resaka infidélité, zany hoe ny vadinao nanitsakitsaka anao, dia ilay olona nanitsaka tsahany ianao fantatrao tsara mihitsy, dia efa nifandamina reo mivady, efa nifamelina reo mivady, fa misy fotoana rebondir ao anatin'ny sainao ao ilay zavatra, dia tonga dia tsapanao mihitsy hoe marikivy ianao, tonga ianao dia lasa ohatra mitezitra tampoka amin'ny vadinao zany, tsy ahoana, dia nefa fantatrao mihitsy hoe tsy mety ilay izy satria efa zavatra efa noreglena tany aloha tany, kanefa mbola tsy vitanao mihitsy mikontrôle an'ny sainao anatin'ilay izy. Dia mety ho resaka maltraitance, zany hoe asa tamin'ny mbola kely tany ianao dia tsy mikarakaraina, na ilikeliky ny olona, na riny ny fianakaviana, tsy nitezain'ny ray aman-dreninao, nipetraka tamina olona sy ohatran'izany, dia rehefa tadidinao izay zavatra izay dia ohatra misy maloka kely izay foana ny fiainanao tratran'ilay izy. Na mety olo tianao koa hoe olona niaraka taminao taloha, premier amoronao, dia ilay fiarahanareo, ilay firaisana ara-nofo niarahanareo mihitsiny, dia lasa ohatrany hoe miverina anatin'ny sainao foana ny zavatra iny dia tsy mety afaka, dia lasa tena malahelo azy tsy azo ataona inona na inona mihitsy ianao, dia ranomaso foana no milatsaka nefa ilay olona efa nanambady. Dia sahirana ianao hoe ahoana ny ataoko fa tena mijaly amin'ity souvenir ratsy izay miverina atao anatin'ny saiko foana ity. Dia tahaka an'izany koa mety ho fijaliana tamin'ny fahazazana, hoe tena nahantra ianao, mety ho vavan'olona nataony taminao, tena mahery mandratra fo izay nataony teo amason'olona mihitsy, dia tena tsy zakanao ilay izy, endrika ratra, trauma daholo zany rehetrarehetra zany dia lasa miverina anatin'ny sainao ilay izy. Ary mety ho ray aman-dreninao mihitsy iny koa izay nisaraka, dia iny fisarahan'ny ray aman-dreninao iny teraka zavatra mafy be tao anatinao tao, dia misy fotoana tadidinao kely,
le ray amandreninao ny famono, le ray amandreninao ny ady, le ray amandreninao ny saraka, dia lasa tonga ianao dia tena sosotra nefa zavatra tsapanao hoe zavatra efa tamin'ny firy taona veranga mbola tokony hanimbana ohatran'izao ihany, mandra-paharoviana no atsiarovako an'izay zavatra izay foana. Dia mety ho resaka échec teo amin'ny fiainana, tsy fahombiazana, aza mety nienjery ianao teo ambony pilipitra, na mety tsy fantatro ny zavatra nataonao dia tsy nilamina ilay izy, dia isaky ny tadidinao dia mikorotana foana ny sainao. Zany mahatonga an'ireny olona sasany ireny hoe ohatra zao hoe nikabary teo amason'olona izy dia nienjera, dia aty aoriana isaky nisy ovahoaka izy dia ohatra misy zavatra miakatra foana ny anatin'ny vatany ihany, tonga dia mahatonga ny lohany korotana dia lasa ohatra ny fanimpanina mitady enjera ho azy zany foana izy, efa ao anatiny daholo zany driavana. Izao ny zavatra izay tiako ambara aminao fakapanahy io, ary ny devoly dia tena tia mitondra zavatra ratsy samihafa ao anatin'ny saitsika ao mba hahatonga antsika ho lavo sy ho tafalatsaka amin'izay faharatsiana izay. Ny tena tanjony amin'izy dia ny hahatonga anao hanamelo tena, ny tanjony amin'izy dia ny hahatonga anao hanameloka ny hafa, ary ny tanjony anatin'izy dia hahatonga anao hanameloka an'Andriamanitra ihany koa hoe zao ve zany ve ny mba fiainana nataonao tamiko. Dia lasa manjombona ianao mieritreritra ny tenanao hoe maloto, ary ny tena zava-doza aza ao anatin'ilay izy dia lasa mety hisy lolo-po, valifaty sy ny zavatra maro isan-karazany ohatran'izany rehefa ohatra ka miverimberina foana ilay izy, na ihany koa mety hitarika anao indray hanao an'iny zavatra iny, mety zavatra samy hafa ilay izy. Androany aravana dia tena te hiteny aminao fa ny vahaolana ho antsika kristianina dia tsy misy afa-tsy ny hazo fijaliana. Teo ambony hazo fijaliana no nanafahany Kristy atsika tamin'ny zavatra rehetra, ary anisan'izany io zavatra izay mihazona ny sainao eo, anisan'izany eo, ary mila mino an'izany tsika fa tsy misy famonjena ivelan'ny hazo fijalian'i Jesosy Kristy. Eo ambony hazo fijalian'i Kristy rery ihany no ahafahantsika mahazo ny fanafahana rehetra izay ilayntsika, na ny saina zany, na ny vatana zany, na ny fanahy zany, satria tena olana ara-tsaina ilay izy. Ahoana ary ny tokony ataonao? Ny tokony ataonao dia izao voalohany, manatona ny hazo fijaliana, manatona ny hazo fijalian'i Kristy. Ao amin'ny tenin'Andriamanitra ny amin'ny Hébreux 9:5 dia misy tenin'Andriamanitra eo amin'ny 7:12 manao hoe fa raha ny rano sy lahy sy ny ranomby-lahy ary ny lavenim-batotr'omby vavy afafy amin'izay voaloto no manamasina hatramin'ny fanadiovana ny nofo. Zany hoe tamin'ny andron'ny testamenta taloha rehefa ohatra ka maloto na manota ny olona anankiray dia ny ahafahana manadio sy manamasina azy dia ny ranony biby no afafy aminy, ary iny hatramin'ny nofony, hatramin'ny vatany dia voadio amin'iny rana biby iny. Dia hoy izy manao hoe maika fa ny rano Kristy izay nafafy nanatitra ny tenany tsy manatsino ho an'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny fanahy mandrakizay no hahadio ny fieritreretanareo ho afaka amin'ny asa maty mba hanomponareo an'Andriamanitra velona. Ao anatin'ny saitsika ao dia misy asa maty samihafa, asan'ny devoly isan-karazany izay mila diovina sy mila alana, ary tsy misy ahafahana manadio anao ny amin'izany afa-tsy ny rano Kristy. Maika ahafahany rano Kristy. Tsy resaka hoe control your thoughts, your mind, zany hoe tena ianao ihany reny resaka mind power reny, tsy resaka zany mihitsy ny antsika kristianina, fa tsisy afa-tsy ny rano Jesosy Kristy. Manatona ny Jesosy Kristy ianao, manatona poditry ny hazo fijaliana ianao fa teo ny nandatsahany ny rany hanadiovana ny sainao ho afaka amin'io fieritreretana maty io fanamelohan-tena io zavatra izay miverimberina foana ao anatinao, tsy vitanao no mikontrole azy io. Ny rano Kristy afaka mamafana io, afaka manadio an'io, ary azonao atao tsara zany expérience zany. Manatona ny hazo fijaliana amin'ny finoana dia mandolia mihitsy, dia teneny hoe androany Jesosy, androany mitondra ty zavatra izay miverina ato anatin'ny saiko ty, androany ho diovina amin'ny rano izay nalatsaka teto ambony hazo fijaliana. Androany dia tonga eto mitondra ty zavatra ratsy rehetrarehetra izay miverimberina ato anatin'ny saiko ty, atolotra eto aminao eto ambony hazo fijalianao zany androany. Fa za mino fa nentinao teo izany zavatra ratsy rehetrarehetra izay mamatotra zany. Dia rehefa vitanao zay dia tonga dia vita ny amen, dia minory havana, mino fa nodioviny rano Kristy ianao, mino fa noentin'ny Kristy teo amin'ny tenany ny fieritreretana ratsy rehetra izay mampahory antsika eo.
ary rehefa vita zay dia mikika amin'izay no manao hoe afaka tsy fehezy zany intsony zay ny voalohany indrindra dia tena hitanao fa tena manampy ianao Andriamanitra hitanao fa tena amin'ny fomba tsy takatra ny sainao mihitsy ny degagy ianao manao hoe ary to tena tsy nisy efehany tamiko tsony ilay zava izay no herin'ny finoana ny fandresena zay ty mandresy zao tontolo zao ny ravana dia ny finoantsika ny fandresena zay ty mandresy zao tontolo zao ao anatin' zany io souvenir ratsy zay tsy mety resinao io ny finoanao no tsy hahefanao zay rehetra ataonao fa raha manam-pinoana ianao ny amin'ny hoe voafafan' Jesosy Kristy zany nentin' Jesosy Kristy zany afaka ny amin'izany tsy te halala tsy te hahafantatra afaka tsotro zao fotsiny izay finoanao zay no amonjenanao izay no hanamarinana anao ary zao koa ny zavatra faharoa raha mbola misy ihany any aoriana mety ho tadidinao tampoka satria mety hoe asa mandaly eo amin'ilay hôpitaly ianao dia tsaroany hoe tato alenanao an'izao na misy olona mifanena taminao dia tsaroany tampoka hoe ity le ohatra an'izao raha voatady tamberina ilay izy dia tondroa mihitsy nanderananao manao hoe anivoako ianao ry Satana tsy mahazo anany amin'izany tsony anao fa efa nodiovin'i Jesosy tamin'ny rano zany fa rehefa toeritsika ohatra an'izay ny devoly dia mialy izy fa ny olona indraindray rehefa averiny le souvenir dia eo tsika dia micontempler an'ilay izy eo mieritreritra an'ilay izy eo dia mamisavisa an'ilay izy eo dia latsaka hatramin'ny ranomasonao mavesatra hatramin'ny fonao fa vao mitady hiverina mihitsy ilay izy tonga dia efa tondronao anivoaka anao ry Satana anivoaka anao ry Satana fa tsy mahazo anany amin'izany tsony anao fa efa talozany zavatra zany efa nidiovin'ny Kristy ianao fa tsy isan'izany hoe maloto zany efa nidioviny ianao efa no hamasinina ianao ny rano sy laza mahatonga fanamasinana hatramin'ny nofo maika fa ny rano Kristy manadio sy manafaka anao na ataoko aza hoe voaloto ianao lasa hatramin'ny fahadiovanao rehefa tonga ao amin'ny Kristy ianao nodiovin'ny Kristy ianao ary fanadiovana tena misy fanamasinana zany dia iay no ry havana ny fanafahana antsika eo amin'ny Kristy iay ny fanafahana antsika eo amin'ny Kristy fa sitrak'Andriamanitra ny hanafaka anao ary zany mahatonga ny tenin'Andriamanitra any amin'ny Romanina toko 12 miovaozy izy amin'ny fanavaozana ny saina mila havaozana ny sainao fa tsy asanao zany fa asan'Andriamanitra izay nataony tamin'ny zanany maty teo ambony azy fijaliana hitondra ilay zavatra mampahory ianao io fa na inona dia afaka ny hodiovin'Andriamanitra ianao raha manatonao amin'ny azo fijaliana eo ihany no misy ny fanafahana ho antsika amin'ny zavatra rehetra ivavaka isika ry havana Andriamanitra raina eo misaotra anao noho ny amin'ny teninao misaotra anao noho ny amin'ny Jesosy Kristy zanakao izay niaritra ny mafy mba hanafaka anay amin'ny fieritreretana maty rehetra amin'ny asa maty rehetrarehetra ao anatin'ny saina eo androany tsy avelanay ho raraka tany ny rano Jesosy Kristy fa tsy maintsy manadio anay satria manaiky ny avitra nataony teo ambony azy fijaliana izay na iza Andriamanitra mahita an'izao video zao mahatsiaro voakasika dia tononiko amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ny fanafahana izany olona izany ny rano Jesosy Kristy amin'izao fotoana izao ka hikorina hanadio sy hanafaka ny mpanomponao ho afaka amin'izay endrika fieritreretana maty rehetrarehetra manorotoro ny fiainany ka mampahory azy isanandro tapitra treto zany tsy mpanakery amin'ny tsy manam-pahefana amin'ny intsony zany fa novidinao tamin'ny ranao izy Jesosy ary efa no hafahanao teo ambony azy fijaliana omeo azy ny finoana ino zany asa mahagaga izay nataonao zany fa izany ihany no famonjenao azy dia apetraka feno ampelantananao izany vavaka izany arangatanay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ilay mpanavotra anay amen